Vatsimpana etni pasteur Barbier Kristina. Fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ahiahy. Eny andry fa izay izy ka tsy hatahotra ny ratsy. Amen. Ivavaka isika. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, tsy mitsahatra manome voninahitra ny anaranao, mankalaza anao, midera anao, ary mitsaoka manoloana ny famasinanao sy ny fahalebiazanao. Indreny famindramponao aminay zanak'olombelona ka na ny tsara fanana ny ratsy fanahy, toloranao izao rivo vaovao, masoandro vaovao, aina vaovao, fahavelomana vaovao, satria dia tianay zanak'olombelona ianao. Tsy mendrika an'izany, mangataka ny endrafonao sarobidy, mangataka ilay ranao soa anasanao anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, dada malala izay any an-danitra, anatonanay ianao ka omeo anay tokoa ilay famelan-keloka izay avozinao isa-maraina. Vokiso ny teny soa, mofinaina, satria dia tsy ny mofy ihany tokoa ny iveloman'ny olona hoy ianao, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Masino ny mpanomponao indray izay ampahery amin'izao maraina izao, fa nanao mahery eny omba anay tsirairay avy, fa nanao masina ny hanavao anay tsirairay avy. Misaotra Tompo. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, avy any Nazareta ary havana malala. Ary dia mbola mpitombona amintsika lalandava, ny fahasoavana, omba ampiadanana, avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Tokony tsy mba mamitaka ny fampiononan'i Jesosy Kristy. Izany no fampaherezana omenanao izao maraina izao. Ka hosokafantsika ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo nosoratany Jaona toko fa 4:10. Jaona toko fa 4:10, andininy faha 4:10 ka hatramin'ny faha 2:20. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Ary ny mpianatra sasany niresaka hoe inona izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo, ary satria mankany amin'ny ray aho. Ary hoy koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany, tsy fantatsika izay lazainy. Ary Jesosy nahalala fa tahany azy ireo, dia hoy izy taminy, mifanontany fa ianareo, satria hoy izaho vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly, ary ianareo halahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany, fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsarony intsony ilay fahoriany noho ny fifaliany, fa misy zaza nateraka ho ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, fa ahita anareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manasitra ny fifalianareo aminareo. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Maisina tamin'ny apôstôly izao fampiononana nataon'ny Jesosy tamin'izao ry havana ka hanihery dia ny fanontany izy. Noho izany dia nolazain'i Jesosy mivantana fa ny alahelon'ny mpianany izy dia tsy maintsy misy, satria izao ny antony, handeha tokoa Jesosy. Mafy tsy hainy vavalazaina ry havana izany hoe fahoriana izany. Ary ny alahelon'ny apôstôly, evero ange, raha avy nanao asa Jesosy, evero tsara, ary ataovy sarin-tsaina ange izany sento sy fahoriana niantra tamin'ny apôstôly izany. Tsy fisarahana noho ny fonenana samy manana ny azy, fa saraim-pahafatesana. Loza tokoa raha loza ry havana, tsy mba hoe marary akory, fa nosamborina tsotra izao, vokatry ny fialonana sy ny fankahalana.
ilay mahery tamin'ny teny sy ny asa, sady nahabe fanantenana fa hanafaka ny sy hanafitra ny Israely. Izany asany ry havana, nanadio ny boky izy, nanangana ny maty izy, nanalady ny marenina izy, nampahiratra ny jamby izy, ary dia ny mandringa dia afaka, ary dia ny malahelo dia nitoriany ny filazantsara. Ka na dia ny rivotra aza sy ny ranomasina dia nanaiky azy koa, ny 5,000 novokisany tamin'ny mofo 5 sy ny hazan-drano madinika 2. Tsy mba mpitazana fotsiny ny apôstôly fa nandray adity tamin'ny fizarana. Izany fifalian'ny apôstôly izany dia niseho tamin'ny teny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ary koa i Petera tena nilaza mihitsy hoe ianao no manana ny fiainana mandrakizay. Koa fampiononana tsy misy toa azy ary no nomeny Jesosy azy ireo fa hoy izy, ianareo manaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenena 12. Hisaraka hoe tanteraka tokoa izany. Ary nandalo amin'izany tsika tamin'ny herinandro masina. Iny ilay tsy nanatsiny, no kapoina, no tsaraina, no rorana, no satrona tsilo, nivesatra ny azo fijaliana, fantsiana, ary dia nahantona afaka ny aina avy eo. Troban-defina koa, ry havana, nijojojojo ny ranomaso. Alahelo moa izany, endre ny teny ratsy, ny Yesu sy ny laza nahazo ilay nantenainy hanjaka. Kepoka ny saina, kivy ny fony, henatra tsy roa amantany ry havana. Voaheloka sy miantona ilay kiady sy voninahitra, ilay rehareany, ilay niarany teny dia tamin'ny apôstôly hoe indro aho momba nareo mandrakariva. Dia niarany teny tamin'ny Joba koa ny apôstôly hoe fa tsy nivoaka avy amin'ny vovoka ny alahelo, fa tsy mitrebona avy amin'ny tany ny fahoriana, nefa teraka ho amin'ny fahoriana ny olombelona. Niandry ny soa aho kanjo tonga ratsy, nanantena ny mazava aho kanjo avy amin'ny maizina. Noho izany dia nandevilevy ny tsinaiko ka tsy manam-pitsaharana. Nitsenay ny andro pahoriana ka tsy nahita masoandro aho. Nanjary fisaorana ny lokangako ary feo nitomany ny sodiko. Hoy Joba 30. Hoy Joba 30 andininy fa 9 ka hatramin'ny 130. Hitomany sy saona ianareo, hoy Jesosy. Akory ny alahelontsika ry havana, akory ny alahelontsika ry havana, raha ravany nantenaina, toy ny faharavam-pananana ohatra, toy ny fahafatesakavana ohatra. Hitomany sy saona ianareo, hoy Jesosy. Ary dia ny apôstôly ary nihidy-trano, nitoloko, feno tahotra sy ovitra, satria dia maty ilay niankinana. Nihatra ny fiteny hoe tongo bakivaky, sady henatra no marary. Tsy maharitra ny fisaonana, fa vetivety tamin'ny hatelona dia niseho tamin'ny Maria izy no niantso ny anarany. Niantso tamin'ireo 2 lahy nakany Emaosy koa izy. Tao amin'ny efitra mihidin'ny apôstôly ka nanome fiadanana, ambarany mivantana ary ankehitriny fa ny alahelo ny mpianany dia tsy maintsy nisy, kanefa dia fifaliana indray. Io no loharano namelombelona ny apôstôly. Na dia be aza ny mantsoa, na dia maisina ny fiainana, nitambesatra ny Yesu sy ny latsa, dia mbola mirotsaka ihany toy ny andony maraina izay mamelombelona ny maina. Ilay teny mahafinaritra hoe hody fifaliana indray, hoy Jesosy. Ao amin'ny fivavahana kristiana ry havana no ahitana ny tena fifaliana. Ary ny Baiboly dia manambara izany mazava. Vetivety, hoy Jesosy, tsy 70 andro na 30 andro
na hahotoana fa tsy ampy 3 andro akory dia ilay andro fahatelo hatramin'ny zoman'ny fijaliana dia efa niala ilay rao mainty nanavina. Fa sao nitsangana ny tompo, resy ny fahafatesana, rava ny fasana. Ary dia Maria ny fendrofendron-dranomaso dia ny atsambotra namiana azy. Dia lasa niazakazaka ilaza amin'ireo havana. Ny fomba izay tsy nisaraka tamin'i Jesosy no nahafantaran'ireo roa lay tany Emaosy azy. Fa nisaotra rehefa nihinana no vonin-kizara. Zany ny fomba Jesosy izany. Anjely no iraka nilaza fa velona Jesosy. Vetivety foana hoe Jesosy ny alahelo sy ny fahorena dia hody fifaliana. Ary ny mahavetivety azy ananan'ny apôstôly Toky dia ny vehivavy niteraka ozy no nilazany ny tsy faharetany izany fahoriana izany. Mafy tokoa ny fahorian'ny vehivavy raha miteraka ry havana, fa ny fifaliany reny jaza no miteraka no mitelina azafady ny fahorian'ny fiterahana. Efa teraka zany dia adino daholo ilay fanaitainana. Toy izany koa ny fahorian'ny apôstôly ry havana. Velona, levona tanteraka azafady, levona tanteraka ny fahoriany. Ary dia fifaliana no nameno ny fony raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Indrindra fa tamin'ny andro Pentekosta nandraisana izany hoe fanahy masina izany dia ny parakletosy izany. Ny fialan'ny tompony no fototry ny alahelo ny mpianatra fahiny, ary fiverenany kosa no fototry ny fifaliana indray. Fa ny firaisana tsy tapaka amin'ny Kristy ry havana no fotom-pifalian'ny kristianina indrindra. Tsy nirendri-trano intsony ny apôstôly. Indreo izy mitory amin'ny pasahiana, ka vomaika nitombony ny fifaliana raha nahazo olona 3,000 izy natao batisa. Raha latsaka ny fanahy masina. Hitantsika zany amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1-20. Indro izy say manambatra ny fananany ka mizara azy amin'izay rehetra mangataka. Sika ilay malemy tongotra. Asan'ny apôstôly toko 4:30-9. Hanao ahoana moa ny fifaliantsika ry havana raha ny tsy nanana fanantenana no mijoro sady manohana antsika? Hevero amin'izany ny fifalian'ny apôstôly. Tena fifaliana zany. Ny fifaliana toy izany dia tsy azon'olon-kafa esorina izany. Lazain'ny apôstôly fa tsy misy manaitra ny fifaliana reo. Izany lazainy tamin'ny apôstôly. Ny olona tsy mahazo manaisitra azy, raha tsy esoriny olona izy, dia iza no hanaisitra? Tsy ny devoly velively fa tsy hay mikasina izany ry havako. Ary tsy Andriamanitra koa satria ankasitrahany indrindra no azahoako sy azahoanao izany fifaliana izany. Hitoetra mihitsy ary tsy misy afaka manaisitra. Hanampy izay tsy esorina ny tsodrano ao amin'ny Deutéronomia toko 13:7 manao hoe ataon'i Jehovah Andriamanitra ao manana ambiampy ianao amin'izay hahasoanao, dia amin'ny asa ny tananao, ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiomponao ary ny vokatry ny taninao dia ho faly aminao indray. Jehovah hahasoanao araka izay nahafahany tamin'ny razanao. Ary indray, hoy koa Zakaria hoe miobia sy mifalia ry ziona zanakavavy eo, fa indro avy hona eo afovoanao aho, o Jehovah. Zakaria toko 2:7. Sy ny nitsanganan Jesosy ihany no fifaliana, na nilatsahany fanahy masina fotsiny, fa sady nitsangana Jesosy no niseho taminy ary nanome ny fanahy masina rehefa nahazo voninahitra sy hery, ary nanome hery
sy asa ary famantarana koa azy ireo. Lehibe izany a. Ametra-danàna amin'ny marary ozy izy dia ho sitrana ireo. Hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy ozy izy. Hamoaka demonio izy. Ary na dia misotro zava-mahafaty azy ozy dia tsy ampanina azy izany. Anitsaka ny menarana sy ny mainka. Ary dia vonona hiaraka amin'ny apôstôly. Tsy misaraka intsony. Tsy akijanona. Mandra-pahatonga ny fataberana izao tontolo izao. Indray fifaliana miaraka amin'ny Jesosy ry havako. Tsy ho an'ny apôstôly ihany ny fifanizana. Tsy ho an'ny apôstôly ihany ny fahoriana vetivety. Fa ho an'izay te ho mpianany. Tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana anefa. Mahafoy izao tontolo izao anefa. Miasa fatratra. Miasa fatratra. Hiarina-rena any an-danitra. Fa ho tanteraka ny fifaliana. Fa izy no hiantso hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao dia handray ilay tena fifaliana tsy misy manaisitra. Dia ny hiara-monina amin'Andriamanitra sady mijery ilay voaombo misolo antsika. Honina amin'ny tanàna tsy nataon'ny tanana fa voarafitr'Andriamanitra maharitra mandraka iray. Tianao Jesosy. Tiany mihaisy anao fiainana mandrakizay izy. Riavana malala. Hoy ny lohateny hoe toko tsy mba mamitaka ny fampiononan'i Kristy Jesosy. Andresy ny fahafatesana. Aleloia. Amen. Vavaka isika. Dia laza no sandratray ho anao Kristy mpanjakanay. Mankasitraka amin'ny fampiononana, amin'ny teny fampaherezana. Mena ho anay tsirairay avy satria dia tsisy miafina aminao ny ady, tsisy miafina aminao ny tolona izay sidrainay isanandro. Indrindra izay mpanaradianao Jesosy malalako. Efa nampilaza mantsy ianao fa izay manaradianao dia mitondra ny azo fijaliana, kanefa dia vetivety foana ny fahoriana miaraka aminao tokoa. Fa ody fifaliana izany rehefa matoky anao tsara izay, manantena anao tsara izay. Satria tsy miova anao Kristy Jesosy io fampanantenana nataonao tamin'ny mpianatra io mbola tenenanao aminay tsirairay avokoa ankehitriny izay mpanaradianao. Misaotra Jesosy. Mangataha-maso ianao dia omena dia mangataka izay Jesosy amboaro ny finoana ianao azavela io zongosina izany Jesosy. Anetenanao foana izay, atoky anao foana izay. Ka dia tena io ody fifaliana tokoa ny fahoriana vetivety mety ho lalovanay amin'ny fiainanay satria tiako ianao izay tia ahy ary izay fatra-pitady ahy dia ahita. Misaotra mpanjaka, misandrata amin'ny avo indrindra. Raha misy koa ny haja, ny bera, ny voninahitra, ny hery, ny fahefana dia atolotra ho anao izany Jesosy. Mendrika anao tokoa izany satria ianao ilay mpandresy ary mampandresy anay. Fa ho anay kosa ankehitriny ny fifaliana, ny fiadanam-po miaraka aminao. Aleluia. Amen.